Natao hoe vaky sova moa zany a dia kolotsaina malagasy izy io. Zany hoe vaky ny sova hozy izy, zany hoe antso, tokatoka. Zany hoe ny filaza azy eto andrenivohitra natao hoe vaky sova fa karazany antso. Message ntsika amin'ny teny vahiny, zany hoe antso akira. Antso akira hoentin'ny fiarahamonina anankiray ilazana ny fombany sy ny zavatra misy ao amin'ny faritra anankiray. Zay natao hoe vaky ny sova. Vaky ny sova momba ny biby, vaky ny sova momba dia nanomboka eo zany le vaky sova. Zay natao hoe sova. Tokatoka izy any amin'ny faritany. Ka ny fikambanana Tambobe moa zany a dia anisan'ny miandraikitra an'io resaka vaky sova io. Nanomboka amin'ny taona 2021. Zay mijoro ara-panjakana ka ny 2021 dia resaka kolotsaina no mba hantoerana amin'ny vaky sova. Ka ny Tambobe zany dia mihetsika ikarakara ny festival vaky sova andehan'ny fahadimy na ny festi sova 5 zay any amin'ny volana aogosta ho any satria ao koa moa anatin'ny fialan-tsatsaka ny mpianatra. Inona moa ny tanjona dia hoe ny ady amin'ny herisetra fampanjakana ny fihavanana ny tsirairay malagasy satria antsika malagasy dia manana ny kolotsaina mampiavaka antsika eran'izao tontolo zao dia ny fihavanana. Ka ny olona mihavana sy ny mifankatia no afaka miray hina sady mihira. Ka ny vaky sova zany dia fampitankira ankafatra zay miainga amin'ny fiarahamonina anankiray ho any amin'ny fiarahamonina anankiray. Tsy hisy resaka politika io singanika eto am-piandroana fa tena kolotsaina malagasy tanteraka. Ka andian'ny fahadimy zany mieritreretina hatao amin'ny volana aogosta ho any zao. Fa dia manao antso izahay amin'izay te hiara-iasa amin'ny fikambanana Tambobe amin'ny fanatotosana zany vaky sova zany satria mba tsy hitsangamena antsika satria ny mampiavaka ny firenena dia ny teniny sy ny kolotsainy ary ny hirany. Zay anisan'ny telo toko mahamasan'andro mampiavaka ny firenena anankiray. Ka tsy mitsangamenatra amin'izany tsika malagasy amin'ny alalan'ity vaky sova ity. Ny tanjona dia ny fitsirihana sy fameloma-maso ireo kolotsaina isaky ny faritra ary tsy ho eto andrenivohitra ihany fa hitarina hatrany amin'ny faritany. Dia manentana antsika avy any amin'ny faritany ka manana hetaheta handray anjara amin'ity vaky sova andian'ny fahadimy ity hitondra ny kolotsaina ka hanantona ny fikambanana Tambobe zay ahafahantsika mifampiresaka. Eo toy nareo tokony andraiky mpanjakana satria hetahetan'ny fikambanana Tambobe no mba tokony hanome lapany zany hoe lapany vaky sova zany zay any amin'ny ministera moa ny tena angatanay amin'izay zavatra zay satria toy ny ragasy io kolotsaina malagasy dia hoe mba tokony hanana ny lapany toy zany vaky sova zany mba hahafana mifanakalo hevitra sy manabevo ty vaky sova. Ny mampiavaka an'ity zany dia miainga avy eto Antananarivo ary hita hatrany amin'ny faritany satria hatramin'izay dia nijanona eto andrenivohitra ihany le izy. Dia manomboka amin'ity zany dia eo mijirika ireo taniketsana relève ary eo ihany koa ny fampidonana azy ireo hiakatra eto andrenivohitra mba samy tsy ho very anjara amin'izany vaky sova zany tsika malagasy. Satria ny heriseta moa zany anisan'ny mampiavaka antsika ny olombelona satria rehefa miady tsy mifampatoky dia tsy afaka mihira. Ka tsy maintsy alamina aloha mba tsy hisy ny herisetra anivon'ny fiarahamonina mba ahafahantsika mampiara-peo amin'ny alalan'izany sova zany satria ny sova dia fampitakafitra ankira na hoe ny mpanao vaky sova zany dia mpanao gazety ankira.